Ny venan'ny toetry ny andro eny an-dranomasina ny alarobia 7 jona amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny alakamisy 20 volana jona amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny fampitandremana manokana mahakasika ny alindranona ny amafin-drivotra ho an'ny morontsiraka ny Madagasikara iray manontolo iny. Toy izao ny toetry ny androntsika raha ho any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara, tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy, mety hanorana malefaka indraindray ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 570 km isan'ora, izay tombanana hatratra 530 km isan'ora indraindray any amin'ny tapany avaratra anonjavena hery ny ranomasina ao anatin'izany, ary ny havin'ny onja 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra mety hatratra 3 metatra indraindray any amin'ny tapany avaratra. Tanjona angotsy hatrany Manoro anorana miatoato ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy atsimo kosa izany amin'ny faran'ny fempotoana ka manodidina ny 9 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny havin'ny onja tombanana manodidina ny 2.5 metatra. Manoro hatrany Taolanaro anorana tandrivilaona vitsy manakaiky ny farafangana, ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka tombanana manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Hatratra 730 km isan'ora izany any amin'ny tapany atsimo. Anonja be ny ranomasina ary ny havin'ny onja 2.5 metatra. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena, ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ary ho avy atsinanana somary avaratra atsinanana ny rivotra izay mety hatratra 20 ka hatramin'ny 20 km isan'ora ary tombanana ananika ny 520 km isan'ora any amin'ny tapany atsinanany morontsiraka iny. Ho an'ny ranomasina kosa indray dia tombanana anonjavena hery ka ny havin'ny onja 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Ho an'ny morontsiraka rehefa ninosy kosa indray tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona ankaboa ibalika ny masoandro ary ho avy andrefana amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy atsimo kosa izany any avaratry ny Toliara any amin'ny farany fempotoana ka tombanana manodidina ny 20 km isan'ora. Tiany mpanonjana anonja be ny ranomasina ary ny havin'ny onja 1 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Tanjona ankaboa hatrany amin'ny tanjona vilanandro ibalika ny masoandro ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 20 km isan'ora, mety hatratra 20 km isan'ora indraindray. Tiany mpanonja ny ranomasina ary ny havin'ny onja anodidina ny 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona vilanandro hatrany Analalava mety hisy tandrividraona mandalo any amin'ny tapany atsimo. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 570 km isan'ora. Ho avy andrefana kosa zany amin'ny atoandro ka ho 9 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Ny havin'ny onja manodidina ny 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka Analalava hatrany amin'ny tanjona bobaomby kosa indray amaranantsika azy, ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Hatratra 20 ka hatramin'ny 570 km isan'ora any amin'ny tendrony avaratra sy atsimo. Ho avy andrefana izany amin'ny atoandro ka ho 9 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Tiany mpanonja hatrany ny ranomasina ary ny havin'ny onja dia saika manodidina ny 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra avokoa.